Nanolotra fitaovana sy kojakoja ampiasaina ao amin'ny Hôpital any Nosy Be teo anivon'ny OMS. Mba hanampiana ireo mpiasa ao amin'ny Hôpital no anton'izany raha ny fanazavana azo fanadina. Ho famatsiana sy fampitaovana ireo fotodrafitrasa, nanolotra fitaovana sy kojakoja tao amin'ny Hôpital Nosy Be Ville ny OMS. Efa nahazo fitaovana ara-pahasalamana teo anivon'ny fitondram-panjakana ity Hôpital ao Nosy Be ity, teo aloha ka izao mbola nahazo fitaovana sy kojakoja izao indray. Entina hiasana amin'ny fiarovana ny valana aretina Covid-19. Andramavety be amin'ny ekipan'ny district Nosy Be, ekipan'ny direction régionale de santé publique ma zegny an'ity satria tonga teto an-toerana ny représentant résident ny OMS à Madagascar zay nanolotra fitaovana maromaro. Fanolorana fitaovana moa efa matetitetiky imbetsika fa ny fitaovana moa dia consommable zay ampiasaigna matetika ampiasaigna isan'andro ka rariny fo raha ohatra ka misy ilay fagnamezana matetitetiky ohatran'io satria ilaigna fo zegny ny raha ohatran'io. Ny raha namezana ma zegny ny fitaovana entina miasa, entina hiaro-tegna, entina karakarana ihany koa ny marary na équipement de protection individuelle, équipement de protection zay entina agnatanterana ny asa indrindrandrindra moa zegny amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Nga nanolotra izany sy nidina fotony tany an-toerana ny solon-tena ny Ministera ny fahasalamam-bahoaka, nijery sy nanatry maso ireo toerana tsy maintsy ametrahana ireto fitaovana ireto toy ny tao amin'ny laboratoire. Ao anatin'ny ady Covid-19 dia natolotron'I mihitsy zany hoe tsy ohatran'ilay taloha satria misy fotoana ny test nalefa tanteraka nalefa nakaranisy be Ville tamin'izay fotoana izay tavana nanomboka ny coronavirus dia io amin'izay hoe ahoana satria raha sokafana ny volna ohatra ny efa mahita volna 10 isan-kerinandro ianareo ary mbola hiakatra io raha ohatra ka tsy misy ny sampona dikan'izany dia zava-dehibe ary lara-pahamiaina mihitsy ny hoe ananan'ny be Ville laboratoire mahavita an'izany analizy zany eto satria 24-48 heures ihany tsara feky dia tokony ho avy satria olona andeha na vacances ary olona mandeha makaty tsy afaka tazomina hely izy avy an'izany. Araka ny tenen'i madame représentant teo ary marina ny azy dia manao ezaka be nareo teto an-toerana tamin'ny fiadiana tamin'ny coronavirus le local fa ity zany tamin'ireny nalefa hoe mihiboka sy ny sisa dia vita izy tao anatin'izany satria tena misokatra mihitsy ny espace aérientsika dia misy olona tonga eo ary izay no mahatonga hoe alao amena izay fitaovana ilaina eto Nosy Be Ville amin'izany ady amin'ny coronavirus zany. Mariana hatrany fa i Nosy Be amin'izao fotoana no voalohany amin'ny faritra diana ahitana olona maro mitondra ny tsy mikaretina coronavirus raha oharina amin'ny distrika hafa izay miisa 4 ahitana izany ankehitriny.